Ny 9 Novambra, Henri Rabarinjaka. Mpanakanto hafa indray no tsaroana androany dia tsy iza fa i Henri Rabarinjaka izay teraka ny 9 Novambra 1790. Sady mpanoratra no mpilalao ary mpandrindra antsika i Henri Rabarinjaka. Izy koa no nitantana nitarika Antananarivo teatra ny taona 1970 hatramin'ny 1970. Ny taona 1970 no nanomboka niakatra antsihatra izy ka tao amin'ny teatra municipal Tambatofinaka no niakarany voalohany. Izy no mpilalao fototra tao amin'ilay tantara malaza, le Cid, izay nadika tamin'ny teny malagasy ny taona 1970. Rehefa niorina nitarika Antananarivo teatra ny taona 1970 izay notantanin'ny Albert Ramanda dia natsoa niaraka tamin'ny Henri Rabarinjaka. Izy no nitantana io tarika io taty aoriana hatramin'ny taona 1970. Raha teo amin'ny sehatra fiofanana momba ny teatra dia tsy nitsahatra niofana raha i Henri Rabarinjaka ohatra amin'izany ny tany Frantsa. Ankoatra ny fanoratana tantaran-tsehatra amin'ny teny malagasy dia isan'ireo nanana fanjakana ny tantaran-tsehatra vahiny nanana ny lazany i Henri Rabarinjaka toy ny Le Viseur du Russe Gogol. 9 Novambra 1770 nitsidika an'Andriamatoa Jacques Rabe Mananjara tany Apoja tany Marseille i Monseigneur Victor Sartre.